atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Fity diso lalana. Tantara mitoy nosoratany Priskara Kotoary Manana, Olalaoviny Laira Kotoary Soa, Daniel niaraka tamin'ny Priskara Kotoary Manana sy Volatiana antitra ny aina. Nanatontosa Ramsy Tatanta. Anio ny andro 15 sady farany. Tena nahoana ny andro voalohany tao ampiasana toka? Tena enjana ary lanja. Fa ahoana? Le joadinareo ohatry ny olona tsy mba mahay miara-miaina amin'ny olona izany. Vindavinda foana ny tontolo andro. Le vady indray ohatry ny... Fa ahoana ry Sandra? Ohatry ny alika rombotrako. Vady ny iza? Five? Ie. Aiza vera nga vao tonga ao ampiasana dia mba hanatsaiko tsara nefa tonga dia menasy ny nataony. Sady miavinavina no milanjalanja aloha. Nampitandremina ny hoe vady noho ny zoary. Dia ahoana ka? Dia afaka miditra amin'ny braon zoary izy amin'ny fotoana izay tiany. Tsy mahagaga izany fa mila mivonona amin'izany rehetra izany dry e. Aza isana saina akory izay ataony sy teneniny ihany fa ny asa mpanaoviko indria natao tsara dia izay. Miala ataondry rehefa vita ny asa rehetra. Tena ohatry mampatahotra ahy ny vehivavy indry lanjaka. Marina e. Na ny fomba fijeriny fotsiny aza ny dia efa tena mampiorokoditra e. Mila kalma fotsiny ho andry. Dia mila mitandrina tsara koa. Ary ao maso tsara daholo fotony ny zava-misy ao amin'ny orinasa io fa miainga amin'izay zava-misy ao ny anaovako ny valifatoko. Mila atao izay mampitotongana ny orinasa io. Mila akatona mihitsy ary io raha azo atao fa hifanana ny raina io ihany namono zareo azy. Ilaiko foana daholo ireo dia ito izay atao amin'ny kalatsovana iny rehefa tsisy harena mitsangana tsony eo. Eny ary e. Aleo fa arahako daholo ny toromarika nomenao. Ok. Ary nga ianao andeha sahady? Ianao anina no manako sakafo maraina e? Atsinana ka. Aleo andeha asa fa mbola betsaka ny asa maindrina ao ampiasana. Ary tandremindray tonga manelingelina any ianao dia miteny azay. Joary vetivety aloha. Inona? Ary ahoana ilay zavatra andresahako anao tany ampiasana iny? Oviana ny fotoana mety aminao andaminako azy? Efa miteny anao hoe tsy manam-potoana amin'izany aho Ka ilayntsika kosa ny izany ry Joary. Fotoana mba iresahantsika mangina sady amerena indray ny fifiakatiavantsika. Sady ianao any patron dia afaka manao izay tianao ianao na hiasana tsia e. Zor fia. Aleo teneniko aminao mazava fa tsy tia anao tsony raha izany fitiavako izany ny andrasanao hiverina aminao dia antitra eo foana ianao. Sisy an'izany. Tsy maintsy tianao na tianao na tsy tianao. Na ianao na tsy anizaniza. Ampihetsika ny aromotako mihitsy ianao ry Joary fa ataovy tsara. Handramo foana moa e. Miaraba tompoko misy Joary. Izany dra mamaly akory izy. Na nijery ilay olona miarahaba aza raha tsy nataony akory. Na ny andeha hiditra eo amin'ny braony io aza tena mampatahotra ahy. Nefa dia tsy maintsy hoentina ny reto dosie reto sy ny aviny. Aleo rangahy to dia hoentiko sao dia lasa indray izy rehefa eo Tsy lasa eo reto. Monsieur Joary, misy dosie miandry anao reto ka ahoana ny atao? Mila alefa androany mantsy izy reto. Apetrao ambony latabatra eo fotsiny e. Eny ary tompoko. Dia katony le varavarana rehefa mivoaka dia tsy mandray olona mihitsy androany nizaniza. Na i madama vadinao aza ve? Nizaniza inona amin'izany teny malagasy mazava be izany no tsy azonao. Eny ary tompoko. Na dia ny andeha hitrahaka andreo dosie ireo amin'ny braony ao raha tena mampatahotra ahy. Izy koa amin'ny tsy niantso mihitsy nefa efa amin'ny 4 ihany izao. Ny anaterana an'ilay dosie nefa amin'ny 5 dia mikatona. Raha andeha taxi mbola ao embouteillage be koa. Aleo rangahy todominany aloha.
izy na nivoaka ny sakafo atoandro aza tsy nataony akory. Ndre tao tsy mamaly mihitsy izy izany. Sa ve fa lasa nody fa izany tsy natsikaritra ny nandehanany. Mety tamin'izany nandeha sakafo angamba. Aleo rangato dia alaiko fa mety efa vitany angamba ireo. Ndre toa mbola matory be eo ambony seza io. Sady mitazona an'ilay sarin'ny madame Irena teo amin'ny biraoany teo. Iny fataitra. Dre, fa inona ny ataonao mitsokotsoko ato amin'ny biraoako ato? Azafady tompoko. Efa nandondona ihany aho fa tsy hainao. Hainao natory. Saika haka an'ilay dosie tamin'ny maraina fa mila terina alohany amin'ny 10 ilay izy. Nefa izao efa amin'ny 4 mahery. Mety mbola misy embouteillage koa zao any an-dalana any amin'izao ora izao. Ay, mbola tsy vitako sini fa ataoko vetivety dia tonga dia miomana dia miaraka amiko mandeha moto ianao e. Dia amin'izay vetivety. Lalako mody ihany koa manko tsinona iny. Eny ary tompoko. Mbola ao angajoary? Salama tompoko madame Fy. Ie, mbola ao ambiraonao izy ka. Arono a? Eny tompoko. Nandeha mivoaka angajoary androany. Iza ny olona niditra sy nifandray taminy teo. Dia nisy vehivavy niantso izy satsy? Tsy nandray olona mihitsy izy androany aloha e. Raha nisy vehivavy niantso na tsy kosa tsy haiko indreny amin'iny sady tsy manana zo anara-maso aza ny fa patron izy e. Fa zanga miteny endriko hoe arao-maso izy e. Vadiko iny tsy mila jerijery endry akory. Mazava angam'izay. Ka tsy misy hoe ka. Vadiko iny dia izany tompon'ny orinasa ato. Dia izaho koa no mandroaka indrira tiako izany. Manomboka androany a. Mila taterindray aty amiko daholo ny zava-mitranga rehetra atao amin'ity orinasa ity. Ny fihetsika rehetra ataony Joary. Na ohatra koa hoe mampiditra vehivavy afato izy. Na miantso vehivavy na misy zavatra hafa fotsiny azy. Miala tsia madame Fy fa vao eo any ianao no miteny tamiko hoe tsy mila mijerijery ny fadinao e. Tsy mila manara-maso azy. Nefa izao dia ataonao mijery izay ataony rehetra indray a. Izay ataoko ataondry fotsiny atao dia vita. Tsy mila be resaka be. Ohatray, fa mbola inona ihany ny ataonao aty e? Tsy efa niteny taminao tamin'ny maraina fa tsy mila makaty ampiasanako ianao. Ka nandalo kely taty fa ianao tsy mandray telefonina mihitsy hatrinarenako. Sao dia maninona aty? Azava zazakely ry fia. Efa vony ianao. Ndao andeha. Ndao ariko. Maninona raha miaraka amin'ny sakafo kely any ivelany tsika androany hariva e? Tsy ianao ny resahako ka Isandra. Eny tompoko. Fa tsy azoko. Aiza nareo? Tena nanomboka oviana nareo niaraka anody. Hoe tio gasy karaha io Sandra dia ndao andeha fa taraiky tsika. Efa amin'ny efatrora sasany izao. Joary a. Ay, dia efa sahanao mihitsy ny tsy manisy asiny a. Miaraka mikala tsy vaniny iny sady amin'io sipanao ihany koa dia mody alainao hiasa ato. Ho avy aminao tsy mety. Ho fantatrao tsara hoe ahoana izany lohan'ny Fy izany. Monsieur Joary a? Azafady, sao dia manahirana hoe hiaraka aminao a. Le vadinao mantsy ohatran'ny tena tezitra be mihitsy. Tsy maninona ny raha mandeha taksi e. Ampidiry ny kasika dia mekary ianao fa izaho mpampiasa anao fa tsy izy akory. Sady asanao le fa tsy hoe ampiaraka akory. Aleo fa izaho mandamina mazy rehefa any an-trano. Eny ary tompoko. Dia tena tsy voafian'ny fitsony ny fonoka ny foany mafefaty-ariana ny motonetiny Joary Sandra. Maty tsy tratra ny Joary. Sandra kosa mety naingana tany amin'ny hopitaly rehefa nasy fitsaboana zaza. Mampanao foana ny fitiavan-tena diso tafa ohatra. Fitana mamadika havana sy amonona olona mihitsy. Vitako izay ny valovatoko na dia tsy niaza ny lalana saketondrako azy. Hamotika ny orinasa sy ampitotongana ny fiainan'izy roa ny tanjoko. Ka ery zareo ihany ny famodika sy ny famono tao. Joary maty, finigadra ny amponja mandritra ny 5 taona. Asa mety hiova vizy rehefa mivoaka avany. Nampalahelo fotsiny Sandra.
so ihany fa efa miarina tsikelikely izy ao. Inoko sy antenaiko ry iraina fa andrim-piadanana amin'izay no manomboka eto a. Felo maro mandria-piadanana izany avako izany. Natolotry ny Radio Plus ho anao teo. Fitidy sy lalana. Tantara mitoy nosoratany Priskara Kotoarimanana, Olalaoviny Laira Kotoarisoa, Daniel niaraka tamin'ny Priskara Kotoarimanana sy Volatina antry ny aina. Nanatontosa Ramse Tatanta.